Manerana ny Amerika Avaratra ity dia fotoana manokana izay rahantsika amin'ny pastora Paul Ratsara manerana ny Amerika Avaratra ity dia fotoana ary natokana indrindra andiniana fomba manokana ny amin'ny hoe Kristia ilay namana tsy mandao. Mino aho fa ny famelabelarana izay horenesintsika eto mandritsy ny herinandro dia ahatonga antsika hanakaiky kokoa ny Kristy hatrany. Ary fitahiana lehibe no ananantsika ny pasteur Paul Ratsara izay mbola hiresaka fohy momba azy moa tsika alohan'ny tenenana. Fa mialoha izany rehetra izany dia manana ny pastora Daniel Razakary isika. Izy dia raha mahalala fa mpitandrina any Canada izy amin'izao fotoana izao ary fivaliana ho antsika ny manana azy hitondram-bavaka mialohan'ny fotoana rehetra. Faly miarabantsika rehetra miara-mivavaka isika. Tompon'Andriamanitra rainay izay any an-danitro amin'ny fo feno fankasitrahana no anatonana ianao amin'izao takariva izao. Nanokana izao fotoana izao izahay mba hifampaherezana eo anatrehan'izao krizin'ny pandemia coronavirus izao dia maro no reraka, maro no kivy, maro no tsy mahafantatra izay tokony atao. Nefa nampahalalana anay tamin'ny lohateny izay hodiniana mandritra an'ireo hariva efatra mifanaraka eto fa ianao Kristy dia tsy mandao eo amin'ny sarotra. Ko ankany amin'iza moa zahay, aminao no anatonanay ary mangataka izay mpahafantaro anay ny tokony atao. Ary ianao no hanome ny fanahinao ho anay tsirairay avy mba harenesanay ny teny avy aminao. Ary ianao koa hanome antsarany roa amin'izany fanahinao izany ho an'ny mpanomponao pasteur Ratsara izay hizara aminay ny hafatra avy aminao. Dia misaotra anao zahay noho ny fanatrianao. Tahianay izay efa tonga eto, tahi ireo mbola ho avy ary ho anao rerian'ny voninahitra amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Amen. Tsy mandeha ny micro anao, Bella. Ay, mialohan'ny hitenena pasteur Paul Ratsara dia tiako ny hizara amintsika famelabelarana fohy ara-pahasalamana. Ka dia indro ary misy fahasalaman'ny saina. Ny zava-dehibe moa dia resaka ati-doha dia io ny ifandraisantsika amin'Andriamanitra ka tiako hisaritana saintsika amin'ity takarivo ity ao anatin'ny fotoana zahanao 10 minitra izy ity nataka kely ny ilaitsika ny manana fahasalaman'ny ati-doha ary io anisan'ny simba amin'izao fotoana izao. Ny tenin'ny soratra masina dia milaza hoe raha andeha amin'ny lalako ianao ka hitandra ny lalako sy ny didiko tahaka nandehanan'i Davida ianao dia ataoko ho ela velona ianao. Torohevitra fampanantenana izany ho ataoko ho ela velona ianao. Ny ati-dohantsika dia zavatra mahagaga tonga lafatra. Misy sela amina tapitrisany 87 billion, 87 billion. Manana hery izy io izay amatapitrisany pounds, 50 pounds. Ary na dia kely aza ny haben'ny ati-doha ary na vatana dia ny 520 isan-jato ny hery ampiasain'ny vatana dia ao amin'ny ati-doha. Ankoatran'ny mahasela azy dia misy karazana connexion isan-karazany eo amin'ny ati-doha ao. Ary betsaka lavitra ny connexion, ny fifandraisana ao amin'ny ati-doha noho ny sela izay.
tiako ho hitantsika eto fohifohy amin'ny hoe inona moa ny ataon'ny atidoha dia mihevitra baiboly dia milaza izany manao hoe farany rahalahy na inona marina na inona manakaja na inona mahitsy na inona madio na inona mateo tia na inona tsara laza raha misy tsara-panahy ary raha misy dera dia hevery izany ny atidoha dia afaka mihevitra ny mpanao siansa dia tsy manana fomba ahafahana mihitsy manazava hoe ahoana moa ny ahafahan'ny atidoha mihevitra ahoana moa ny azona manamarika na azona mandrefy ny fomba fiheveran'ny atidoha tsy fantany amin'ny hoe avezany ny andohan'ny fomba fieritreretana ny atidoha dia mitahiry sy mampatsiahy ary voalazan'ny Jaona toko 4:20 fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay raha ato amiko izy mampianatra anareo zavatra zay rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay lazaiko aminareo ny sain'ny olombelona dia lafatra noho ny zavatra amboarina toy ny computer na ny ordinateur izay ampiasaintsika satria mifototra amin'ny zavatra avoavo kokoa izy amin'ny ara-panahy izy no ampatsiaro anareo ny fomba fitadidiana dia anisan'ny zavatra anankiray izay misy fifandraisany sarotra dia sarotra indrindra ny fisintomana ireo zavatra fitadidiana ireo olona talohan'ny safodrano dia velona 700-800 taona nefa zavatra hita zao ny toe-javatra ray izay 300 taona lasa dia ao anatin'ny tsy ampy ray segondra dia miverina ny fomba fisongavana zany eny amintsika olombelona na dia fatao aiza ny fahasimban'ny vatantenan'ny olombelona dia mbola manana fahafahana isika isikotra ireo zavatra izay nitehirizina ary ny atidohantsika dia manana faritra isan-karazany ohatra zao ty faritra hippocampus ty ao no mitahiry ny amin'ny reo karazana mémoire na reo fitadidiana izay vaovao ny faritra ty motocortex ty zao faritra amin'ny atidoha dia mitahiry ny amin'ny fitadidiana zavatra nianarana ohatra ianao mitaingina bisikileta rehefa mitaingina bisikileta ianao zay karazana balansa sy ireo zavatra zay mirindra zay iarahanao bisikileta dia voatahiry eo amin'ny atidoha toy izany koa ty faritra rinan'ny cerebellum maria dia mitahiry ny amin'ireo zavatra fitadidiana toy izany izy ary ankoatran'izany dia misy karazana dingana izy io mahagaga ny amin'ny fomba fitahirizan'ny vatana ny atidoha ny fahalalana satria misy karazana sensory memory moa filaza eto zany dia tilazana hoe miseho aloha ilay toe-javatra rehefa miseho ilay toe-javatra dia ny atidoha misafidy zany ary izay zavatra zay tsy ifatohan'ny saina dia lasa fotsiny ary ireo zavatra zay ifatohan'ny saina dia mivadika amin'ny toerana hafa izy io mba tsy ho very ho tehirizina dia amin'izay fotoana izay dia efa misy karazana tiroara isan-karazana zany eo misy efitrefitra karazana dia hoe amin'ny fotoana ilana azy dia amin'ny fotoana fohy dia mivoaka any ireo fahalalana ireo zavatra ireo ary izay zavatra izay zany firindra izay zany dia sarotra manazava azy satria ny atidoha dia noharina ho amin'izany mitahiry sy mampatsiahy ny atidoha misy karazana fitahirizana zay vondromaika eo misy fitahirizana zay afaka miasa aingakaingana misy ataontsika hoe RAM ohatra amin'ny ordinateur atsika reo le hoe rapide memory ireo dia misy karazana faritra amin'ny atidoha izay ahafahantsika miasa amin'ny fitadidiana sy mampiasa ireo fitadidiana isan-karazany ohatra zao hoe raha ohatra ka misy olona anankiray milaza hoe manao multitask manao zavatra maro amin'ny fotoana anankiray izy dia misy faritra ao amin'ny atidoha izay ahafahana miasa mampiaraka an'izay hoe zana reny ty feo mozika ty mozika miaraka aminy mampatsiaro toe-javatra taminy toe-drato ohatran'izao io mozika io reto ny olona niaraka tamiko tamin'izy io izay karazana fisehon-javatra mitambatra zay dia mahazendana satria ny atidoha dia afaka mampifangaro toe-javatra sy ny fotoana sy ny émotion nisy tamin'izay fotoana izay
Ary ao anatin'izay zany mahazava-dehibe an'ity. Lafa manaraka dia ny ati-doha dia afaka manao planina meloha. Hoy izy ny voalaza amin'ny ohabolana manao hoe maro ny hevitra ao am-pon'ny olona fa ny fisainan'i Jehova no aharitra ny hevitra ao am-pon'ny olona. Misy planina ao. Mahagaga fa tsy fantatry ny siansa mihitsy hoe ahoana ny ahafahan'ny ati-doha mieritreritra ny amin'ny ho avy. Manana fahafahana azo mandamina ny ho avy. Tsy hain'ny siansa mihitsy ny manapofy ahoana ny ahafahan'ny ati-doha manao an'izany zavatra zany. Ny ati-doha dia afaka manonofy. Hoy izy ny boky amin'ny Joela hoe dia aminany zanakalahinareo sy zanakavavinareo sy ny lahy antotrareo hanonofy ary ny zatovavinareo ahita fahitana. Baiboly dia milaza amintsika ny amin'ireo nofo ireo. Ny amin'ny nofo izy ahafahan'Andriamanitra ifa mifandray amin'ny olombelona. Ny zavatra momba ny amin'ireo nofy, ny amin'ny fihetseham-po, ny amin'ny planina, ireo zavatra rehetra ireo dia na dia mikatona aza masotsika dia mbola manana izay fahazahoana makafy ny amin'ny zavatra nofinofisina ihany ny olombelona ary tsy fantatry ny siansa ny fomba anatanterahana izany satria ireo ordinateur na computer dia tsy afaka ny hanonofy mihitsy. Ny ati-doha dia manonofy. Fantatsika ny tantaran'i Jakoba ary nanonofy izy ka indro nisy tohatra niorina tamin'ny tany ka nipaka tamin'ny lanitra alohany ary indreo nisy anjelin'i Jehova niakatra sy nidina teo aminy. Tsy hain'ny olombelona manazava ny fomba fiforonan'ny nofy. Ny ati-doha dia milaza fihetseham-po. Hoy izy ny voalaza ao Filipiana manao hoe aza manahy na inona na inona fa aoka ny vavahana sy ny fonana mba mifisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo. Misy fihetseham-po eo fanahina angizay ity, ny fisaorana thanksgiving, fiadanana na peace. Ireo zavatra ireo dia karazana fihetseham-po ananan'ny olombelona izay tsy hain'ny zavatra namboarin'ny olona azavaina na ampiarina izay fihetseham-po izay. Ny ati-doha dia manana fahatsilovan-tsaina. Hoy izy voalaza amin'ny ohabolana fahatorana Jehova amin'ny fiandoham-pahendrena ary ny fahafantarana ny iray masina ny fahazavan-tsaina. Fiandoham-pahendrena ny fahazavan-tsaina. Io ilay karazana intelligence io zany dia mampiavaka ihany koa ny ati-doha. Ary Daniela dia mena izay fahalalana izay koa izy ahafantatra ny amin'ny fotoana. Zava-dehibe io ati-dohantsika io, zava-dehibe io. Ny fahafahan'ny ati-doha manaraka dia afaka manana feo fieritreretana ny ati-doha izy voalaza amin'ny Korintiana manao hoe fa izao no ataonay voninahitray. Ny fieritreretanay no vavolombelona fa tamin'ny fahamasinana sy ny fahadiovan'po avy amin'Andriamanitra tsy tamin'ny fanendren'ny nofo fa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Eto dia lazany hoe ny fieritreretanay. Lay fahalana conscience io dia avy amin'ny ati-doha io. Azo atao mihitsy fa io ny fandraisan'Andriamanitra amin'ny olona mba hibitsika amintsika ary tsy misy zavatra namboarin'olombelona izay afaka hibitsihana toy izany. Tsy azo ny siansa azavaina ny fomba fiasan'ny fieritreretan'ny olombelona. Noho izany ary mila arovana ny ati-dohantsika mba tsy ho simba. Tsika moa dia mieritreritra hoe vony dementia na fahasimban'ny ati-doha. Io dia anisan'ny betsaka ny ati-doha zany izay mora simba mandritra izao taon-jato misy antsika izao. Ny zavatra hita dia karazana misy tafiditra mihitsy. Eto États-Unis fotsiny dia karazana misy eo amin'ny 6 millions ny olona 6 millions ny olona voa ny ataontsika hoe fahasimban'ny ati-doha amin'ny fomba isan-karazany. Eo misy iray isaky ny 4 seconda ary anisan'ny mampalahelo zany. Ny atao hoe dementia dia miotsika hoe vony dementia io tsy resaka izay izy fa ny lalan-drà madinika eo amin'ny ati-doha dia tsentsina. Izay fahatsetsenana izay no tiako ambara eto. Mety milaza manao hoe manahoana fa raha jerentsika i statistika ity dia ny cancer, ny HIV, ny ambara eto zany ny sida sy ny karazany dia efa midina fa ny fahasimban'ny ati-doha dia miakatra. Ahoana mahatonga an'izany? Mety misy mihevitra manao hoe fahanterana io. Tsy ao anatin'ny fahanterana ny fahaverezan-tsaina na fahasimban'ny ati-doha. Be dia be ny olona lehibe na ao anatin'ny fahanterana fa tsy manana fahasimban'ny fahaverezan-tsaina ny ati-doha. Fa ny
ny fahanterana araka ny tokony izy dia entina ahitantsika hoe mihena ny tanjaka ara-batana, mihena ny taolana, mihenjana ny lalandrà, misy fivana kely eo amin'ny misy fivana koa eo amin'ny fitadiana, hitantsika eo mety hoe adinina metaka ny lakle, mety ho sahirana izy mitady ny teny zay ho tenenina, mety manadino olona zay manakaikikaiky azy eo ny amin'ny anarany, ny amin'ny toe-javatra nisy voateo sy ny sisa. Reny zavatra reny zany hoe le processin zany amin'ny teny anglisy, processin, le fomba izay entina mamakafaka an'le izy, io no mety miadana. Fa ilay fitadiana dia ao ihany raha mena fotoana izy dia tonga ihany le zavatra zay. Toy ny olona antitra dia miadana ny fomba fandehany, fa ny diany dia eo ihany. Fa tsy ao anatin'ny fahanterana mihitsy ny fahasimban'ny ato. Apetraka eto moa dementia, tiako lazaina hoe inona marina ty dementia ty. Ny fahaverezan-tsaina, fahasimban'ny ato, fahatsetsemana lalandray io dia olona very amin'ny toerana zay mahazatra azy ohatra. Manao teny voraka ny amin'ny zavatra isan-karazany izy ny amin'ny teny aza dia ohatra hoe hiantso stylo izy dia lazay fa sotro iny. Manadino ny amin'ireo fahatsiarovana teo aloha, tsy mahatototra zavatra anankiray manokana. Reny zavatra hita dia ny olona 5 taona miakatra dia idiran'ity fahatsetsemana lalandrà amin'ny ati-doha ity ary tonga amin'ireo fahavendravendranana. Hitantsika hoe fahasamafana ny lahy sy ny vavy, ray amin'ny 10 ao amin'ny lehilahy mety voan'izy io, ray amin'ny 9 ao amin'ny vehivavy. Reto ny zavatra tsao. Ny tsao dia ny hoe tsy voasoroka io fahasimban'ny ati-doha io, tsao zany. Misy koa dia milaza hoe ny fahasimban'ny ati-doha na Alzheimer na dementia na inona dia fanadinoana zava-dehibe eo, tsy zay fotsiny. Ary misy koa dia milaza fa misy fanafody io, tsy misy fanafody io. Misy dia milaza hoe genetika izy, tsy genetika fotsiny ihany koa izy io. Fa zavatra hita dia ilay fahasimban'ny ati-doha dia hitantsika eto reto karazana zavatra zay tangle clamps, zavatra vongambongana ao amin'ny ati-doha, misy karazana filament na karazana zavatra zay dia misy an'ity hoe plaque amyloïde ity. Ireo zavatra ireo dia eritreretina zavatra tonga ho azy, fa tsy tonga ho azy ireo, fa ny marina zao misy fahatsetsemana lalandrà madinika zay mitarika izao zavatra zao taona maro talohan'ny fahavoazana. Fa ny zavatra hita zao raha nisy olona nilaza fa misy fanafody ny Alzheimer na ny dementia dia hita fa tsy tanteraka zany. Be dia be zavatra efa natao fa tsy nisy hatramin'izao. Inona ny antony? Satria tsy resaka genetika fotsiny izy io. Reto ny karazana gène zay mety mitarika ao amin'io, mety misy ohatran'ny basy ihany io, ny gène mety hoe basy mifana, fa ny resaka momba ny amin'ny fomba fiainanao io no manitikitika sy mitifitra, io no mahatonga an'ilay trigger zay mahatonga an'ilay izy hipoaka. Ka eto zany ny tiako ambara eto dia ny hoe ny fanafody vaovao dia ny fiarovana. Io ny fanafody io ny fiarovana. Ahoana ary ny ovantsika azy eto dia misy lahatsoratra be dia be ny resaka étude zay efa natao momba ny zavatra hita dia hoe fomba fiaina no fanafody tsara indrindra. Ny fieterana amin'ny fomba fiaina ara-pahasalamana dia manafoana ny risque anao raha ohatra izy ianao ka manana genetika. Eto dia lazaina eto karazana antotanisy eto milaza fa ny olona anankiray zay manana risque-na dementia dia hitantsika eo fa amin'ny fampiasana fomba fiaina ara-pahasalamana dia mihena izay risque izay. Reto ny karazana ireo mitondra risque ho antsika. Ohatra, ity ny ati-doha antsika eto misy inflammation, misy resaka glucose dysrégulation, misy lipide, siramamy, ny tavy, ny oxydation, ny inflammation, reny rehetra reny dia mitarika fahasimbanan'ny ati-doha. Ka ny zavatra manodidina mitarika an'ireny dia ny olona fatavezana, ny fisotroana alcool, ny fifohana sigara, ny fipetrapetrahana, ny karazana fahavoazan'ny accident mahazo loha,
fahasiban'ny lalandra madinika tsy fananana torimaso fiakaran'ny tension ny stress sisy fa reto kosa ny fomba zay miaro azy fomba fiarovana ny atodoa eto dia mila exercice izy mila fanatanjahantena mila sakafo ara-dalàna mila fanavaozana ka reo zavatra reo dia miankina am'reto ny fanaovana fanatanjahantena mirindra sy araky ny tokony izy fandiniana soatra masina fikojakojana ny stress mba voatazo ara-dalàna ny olona mianatra dia voaaro koa ny sainy dia ao koa ny amin'ny hoe mifandray amin'ny olona sy ny ara-tsosialy ao ny fahampiana torimaso sisy ka reto zany ny planiny eto dia ny hoe ny sakafo ny exercice ny felam-boly ny fahampiana torimaso ary ny fampiasan-tsaina dia anisan'ny lehibe ny sakafo moa dia nambara teo sakafo dia reo sakafo zay avy amin'ny zava-maniry mahasoa ny atidoha ny antony zao ny fahasalamantsika dia miankina amin'ny atsara lalan-drahantsika rehefa simba ny lalan-dra ka tsetsina dia zay dia manimba ny sela ao amin'ny atidoha tsy ahafahany voatra reto ny sakafo zay manetsina ny lalan-dra ny fromazy ny atody ny ronono ny hena reo zavatra rehetra avy amin'ny biby dia misy cholestérol zavatra avy amin'ny zava-maniry ny sakafo avy amin'ny zava-maniry dia cholestérol mahasoa fa ny avy amin'ny biby dia misy cholestérol tsy mahasoa ary manetsina ny lalan-dra madinika indrindra dia any amin'ny atidoha ary zay mahatonga fahavoazana reto ary ny sakafo ilayntsika dia tsara amin'ny lokon-javatra ny am'ireo couleur isan-karazany misy antioxydant ny am'ireo voamaina isan-karazany ny am'ireo légume sy karazany ary ny am'reto karazana nuts na zavatra noix isan-karazany dia natao ahasoantsika izany ny antony d'izao ny amin'ny sela ao amin'ny atidoha dia misy lalan-dra mandeha aminy ary reto ny connexion rehetra misy ny neurone na ny sela ao amin'ny atidoha reny sela ao amin'ny atidoha reny raha ohatra ka tsetsina tiany ihany dia tsy afaka mampifandray ny connexion raha vao tsetsina ny lalan-dra madinika dia simba ny sela amin'ny atidoha fandray aminy hitantsika eto zao ny amin'ny pénétratina artérie misy artère kely eto dia misy artère kelikely noho zany dia misy ny capillaire ka reo rehetra reo mendalana dia mety ho tsetsina avy amin'ny sakafo zay hoanitsika ary rehefa tsetsina amin'ny sakafo zay hoanitsika dia simba ny sela amin'ny atidoha zay tsy mahazo raha toy izany diabetika dia isan'ny fomba anankiray zay mahatonga izany indrindra dia ny antony zao mahavoa ny maso ny kidney ny nerf ny fo ny atidoha sy ny toerana madinika rehetra izy eo zany dia fomba anankiray ankio noho izany ny sakafo misy tavy cholestérol dia mahatonga fahasimbana-doha ary hitantsika eo fa ny fiakaran'ny tosi-dra dia anisan'ny risque anankiray ny amin'ny tavy ary ny am'ireo polyunsaturated fatty acide zany na vita rehefa zavatra mivaingana zany na vita amin'ny vegetable izy io ka lasa dobera sy mivaingana dia lasa tsy mahasoa antsika intsony reto ny atidoha normal sy ny atidoha zay mikaingona vokatry ny lalan-dra tsetsina hitantsika fa memena araka ny alebiazan'ny olona dia mena izy indrindra fa reo olona zay manino dia mitombo ny ventricule hitantsika eo fiainan'ny atidoha dia zay le fahasimbana eto zany reo karazana retina zay miantraika amin'ny fahasimbana fomba fiaina rehetra reo dia inona moa ny amin'ny hoe fitaovam-piadiana mandripaka tsy basy na tafondro no mandripaka fa ny sakafo ny tena fitaovam-piadiana mandripaka indrindra ary ny fidiran'ireo sakafo reo amin'ny toerana anankiray dia manimba ny firenena anankiray ny areti-po ohatra dia misy raha ny eto États-Unis fotsiny disaky ny 37 secondes dia misy maty ny areti-po misy 647 000 ny olona maty ny areti-po ao anatin'ny taona betsaka lavitry ny matin'ny coronavirus ny atidoha koa dia hitantsika eo ny amin'ny ny atidoha rehefa tsy ampy raha ny atidoha dia mety miteraka ny atao hoe stroke ny stroke anie dia zavatra efa lalan-dra be mipotika fa le lalan-dra madinidinika be dia be zay mety tsetsina mialohan'ny ahatongan'ny lay accident vasculaire cérébral ilay lazaintsika io dia efa zavatra goavana eritrereto anefa raha misy avion anankiray Boeing 747 misy mpandeha
524 passager 500 mpandeha anatin'io ka misy boina 5 mianjery isan'andro ahoana osisintsika manao izy vaovao nefa mihoatra noho zany a ny isan'ny maty vokatry ny aretina avy amin'ny fitandremana ara-pahasalamana ny amin'ny sakafo hoanina dia reo areti-po sy ny stroke tsy misy zavatra zay supplement na vitamine tsotsotra zay ampiarahantsika ka mety mahasoa atsika fa zavatra lazainy eto dia ny hoe ny sakafo dia ahitana zavatra rehetra ilaitsika satria izy ireo dia miaro ny ati-doha amin'ny lalan-drà manadio ny lalan-drà ary mahatonga reo tavy rehetra tsy forona hitantsika eto fa betsaka ny aretina zao zay hita manjaka amin'izao fotoana zao dia hoe insuline résistance ny olona zay mitahaka azy ho amin'ny diabetika ny vatana dia tsy mandray l'insuline intsony satria misy inflammation dia maninona miangona fotsiny eo ny insuline dia ny insuline miteraka ny olona ho lehibe ka na dia aoza le olona tsy misakafo dia maninona izy matavy ary misy vitamine avy amin'ireo sakafo ireo izay misy synergie misy fifandraisany ianao tsy afaka hiteny hoe na vitamine C fotsiny vitamine B fa eo anatin'ny sakafo dia efa nampiraisiny izy ireo fanatanjahantena dia ilaitsika izy Timoty mila hoe ny raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satroana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araky ny lalàna manezaka eto zany ny apôstôly Paoly dia milaza ny amin'ny hoe atleta ilaitsika amin'ny fanatanjahantena satria ny olona zay manao fanatanjahantena mitohy sy mirindra sy régulier dia midina ny mety fahavoazany ny ati-dohany ny olona anankiray zany zay manao an'izay ny stress io dia misy stress ratsy stress tsara hitantsika eo ny amin'ny hoe rahalao izy dia apetraka aminao izy ny fiadanana no meko anao tsy taka zay me zao tontolo zao no meko anao izy aiza mahelo ny fonareo against all wisdom and prudence and principle dia hitantsika eto zany ny amin'ny hitantsika eo ny amin'ny momba ny amin'ny stress ihany ity fahatsapana stress dia mila arovan'io satria misy stress tsara ihany satria mahatonga atsika iaina mahatonga atsika hanana perfection tonga lafatra mety ahatonga ny mémoire atsika ho tsara zany mety mahatonga ny ati-dohantsika mahery vaika zany mahatonga atsika hianatra mahatonga atsika hanana connexion fa misy kosa ny stress zay miteraka manimbana ny fianarana manimba ny raha mikorino amin'ny ati-doha mitariky fahasimbanany amin'ny finiavana no motivation sy ny karazana sy ny mémoire manaraka zany ilaitsika ny fahatoriana torimaso satria ao anatin'ny fotoana ny alina amin'ny torimaso no ahafahan'ny ati-doha manao fanamboarana reo rehetra connexion rehetra zay simba ary hitantsika eo ny amin'ny ilainan'ny torimaso fa ny olona zay tsy ampy torimaso dia maninona izy misy risque fahasimban'ny ati-doha 70 isan-jato any satria ny torimaso dia manadio ny ati-doha amin'ny alalan'ireo manalan'ireo protéine ratsy sy ireo fako izay mipetraka ao amin'ny ati-doha dia arin'ny ati-doha sy amboarina izy ireny ary amin'izay koa amin'ny torimaso manatsara ny fandehan'ny ny lalan-drà noho izany andery hatsaraina ny ati-dohantsika hoy ny ohabolana manao hoe fa Jehovah manome fahendrena avy amin'ny vavany aviany fahalalana sy fahazavan-tsaina noho izany dia tombotsoantsika zany ny manana tombotsoa hikarakara ny ati-dohantsika ho tomombana amin'ny avy indrindrany ny ati-dohantsika tsiray avy mba ahazoantsika mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ary izay ilay izy ny amin'ny hoe fanatanjahantena masoandro rano madio fatokinan'Andriamanitra sakafo madio sy maka fialan-tsasatra zay zany ny afatra ara-pahasalamana menantsika tamin'ity hariva ity dia hita eo ny mety mbola ho toyany fa metsika ny pasteur Paul Ratsara fitenenana amin'ity takariva ity izy moa dia mpampianatra mpanabe mpitantana ary hatramin'izao aza dia antsona amin'ny toerana maro samihafa amin'ny fanantanana isan-karazany manana fanandramana aman-taona maro izy eo amin'ny fitantanana sy ny fitorinteny
ary tombontsoa atsika aty amin'ny faritra Bekavahatra no manasa azy sy mandreny feony amin'ity takariva ity. Ka menanao ny fitenenana pasteur Paul Ratsara. Voalohany indrindra mamerina ny fisaorana an'Andriamanitra isika ary isaorana ny tompo noho ny nanomezany antsika an'izao fotoana izao, nomeny aina sy fofinaina isika ka atonga atsika andray anjara amin'izao fiarahamandinika ny tenin'Andriamanitra sy fifampahirezana izao. Manaraka an'izany dia isaorana be dia be ny mpandrindra Dr Rabel sy ireo mpiara-miasa aminy tamin'ny fanentanana antsika menakavy mba andray anjara amin'izao programa izay iarantsika izao dia ny fampahirezana amin'izao fotoan-tsarotra izay lalovantsika izao, lalovana eo amin'ny isam-batan'olo zany, lalovana ihany koa eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiarahamonina. Dia isaorana be dia be ny mpandrindra Dr Rabel sy ireo mpiara-miasa aminy. Manaraka an'izany isaorana be dia be ihany koa tsika rehetra izay nafohy fotoana ka tonga eto amin'izao fotoana izao mandray anjara amin'izao fifampahirezana izao. Koa hitatsika zany fa ny fotoanatsika dia natao tokoa mba azahotsika hery, azahotsika tombontsoa eo amin'ny lafiny ara-panahy, eo amin'ny lafiny ara-batana, eo amin'ny lafiny ara-tsaina ary indrindra eo amin'ny lafiny ara-panahy amin'ny ara-piarahamonina ihany koa. Mahafinaritra dia mahafinaritra ny fampianarana momba ny fahasalamana. Tena ilaintsika tokoa izany fahasalamana izany. Ary isaorana ny Dr Bell tamin'ny nanekeny mba hitondra atsika, hampianatra atsika ny amin'izany satria zava-dehibe ny amin'ny atao hoe fahasalamana ara-tsaina. Tsy zava-dehibe ve izany? Ndray mandeha ozy izy ny dadanay fanodimandro moa izy manontany ahy izy manao hoe anaka inona moa izy ny aretina tena ratsy indrindra. Dia eo zany miresaka aminy hoe mba tantaraiko hoe zany hoe izao ny amin'ny aretina, mety ny abokana angamba zany, mety aretina hafa mihitsy. Dia hoy izy hoe tsy ozy izy fa ny aretina ratsy indrindra dia ny fahaverezan-tsaina. Ny fahaverezan-tsaina ozy izy satria rehefa verisaina ny olona dia tena miova mihitsy ny maha olona azy. Izany hoe miova mihitsy ny identité, ny tsy fantany aminy satria lasa olon-kafa mihitsy izany le olona. Dia lasa eritreritra hoe tena marina tokoa zany zavatra izany satria raha ohatra ka verisaina ny olona na tsy matadidy na tena hoe misy aza tsy matadidy na ny olona akaiky azy dia veriny hoe olon-kafa. Dia isaorana be dia be Dr Rabel ny amin'izany fampianarana antsika izany. Tena nahazahoana tombontsoa lehibe tokoa izany. Eny ary ry hava-malala miarahaba antsika rehetra ary ireo vahiny izay nasaina eto amin'izao fotoana izao. Tsy hitany maso moa ianareo kanefa dia nasaina ianareo zany dia tonga manatrika an'izao fotoana izao. Andriamanitry ny fiadanana ane omba antsika rehetra ka ity fotoana ity dia fotoana izay tsy hoverimaina akory satria nanapa-kevitra zany ianareo anatrika an'ity izao fotoana izao izay mandritra ny efatrandro dia ny androany moa zany sabotsy ary dia tohizana ny talata ary ny alakamisy ary ny sabotsy no hamarana anazy. Dia manasa antsika rehetra mba andamina ny programa azahoana manatanteraka an'izany programa izay iraisantsika izany. Koa araky ny efa voalaza teo ny ray aman-dreny pasteur Razakary Daniel moa no nampiray antsika tamin'ny vavaka ary voalazany fa miaina ao anatin'ny zavatsarotra tokoa isika amin'izao fotoana izao vokatry ity corona virus ity na ny COVID-19 izay hita dia hita fa misy akony lehibe zany, akony lehibe eo amin'ny
eo amin'ny fiainantsika. Ka hita eo zao misy statistika na antontanisa zay noraisina androany izy io, zany hoe tany amin'ny aty moa zany any Nouvelle-Zélande amin'izao fotoana zao fa tolakandro ny alahady tolakandro amintsika miteny zao, nareo zany mbola takariva any fa tolakandro ny ety. Ka niraisinay izy ity de zao no hita ny olona zay tratran'izy io zany amin'izao fotoana zao mitondra ny tsimokaretina corona io maneran-tany de io hitantsika io mihoatra ny 7 tapitra izy, ary zany aza mety mihoatra lavitra ny ilo izy satria ny test dia tsy araka intsony, ary ny fahafatesana atreto zany zay hita dia mihoatra ny 4 izany. Koa hita arak'izany zany efa misy akony lehibe tokoa eo amin'ny fiainan'ny zao tontolo zao ity Covid-19 ity. Misy akony zany eo amin'ny lafiny ara-batana satria eo amin'ny fahasalamana. Misy akony zany eo amin'ny lafiny ara-tsaina satria reraka ny saina, torovana. Misy akony zany eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina, ary misy akony ihany koa zany eo amin'ny ataontsika hoe lafiny ara-panahy. Zany rehetrarehetra izany hoe zany misy akony lehibe izy io, ary mahatonga fasarotana eo amin'ny lafiny ekonomika ohatra. Hita zany zavatra zany be dehibe ny olona zay very asa na koa tsy very asa fa mihena ny volamiditra satria tsy maintsy ahena noho ny fasairanana eo amin'ny lafiny toe-karena. Zany rehetrarehetra izany dia ahitana fa mandia fotoan-tsarotra tokoa ity zao tontolo zao ity, mandia lalan-tsarotra ity zao tontolo zao ity, ary tsy zao tontolo zao amin'ny ankapobeny ihany fa ho antsika koa zay isam-batan'olona, ary tsy nivokatry ny Covid-19 ihany fa eo amin'ny fiainana andavanandro, eo amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny, tsy vokatry ny tsimokaretina ihany, arak'izany voalaza izany mandia lalan-tsarotra. Ary zany lalan-tsarotra izany dia ndraindray mahatonga fakiviana, ndraindray mahatonga fareran-tsaina, zany rehetrarehetra izany. Koa izany indrindra ry ava-malala no ny fidianana an'izao fotoana izao ny loha-hevitra dia le hoe Kristy tsy mandao amin'ny sarotra. Kristy tsy mandao amin'ny sarotra. Koa anomboka andinika ny loha-hevitra voalohany zany isika amin'izao fotoana izao, ka andeha anondrika ny lohantsika isika mba hivavaka. Andriamanitra tsara indrindra zahay any an-danitra. Amin'izao fotoana izao, raha anokatra ny teninao zahay, dia mangataka anao mba anampy anay anokatra ny fo sy ny sainay, atonga izao fotoana izao tsy fotoana verimaina fa fotoana izay atonga anay ahazo hery, atonga anay afaka andresy ny fahakiviana. Koa momba anay ianao Andriamanitra, ary mitantana ary raiso an-tanana izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Eny ary ry havana, ny loha-hevitra androany moa zany dia miompana mampiditra ny fototra mihitsy ny amin'ny te hoe Kristy tsy mandao amin'ny sarotra ity. Voalohany indrindra aloha zany dia andinika isika ny amin'ny hoe ny aretiny ity zao tontolo zao ity. Marary zany izao tontolo zao, marary. Te moa dia nandre momba ny fahasalamana isika, ka miresaka aretina zany tsika, ka tsy aretiny ny sambatan'olona no resana eto fa aretiny zao tontolo zao. Dinitsika nge ao amin'ny lioka, ao amin'ny lioka toko faraky amby roapolo, ao amin'ny lioka toko faraky amby roapolo ary ny andininy fa 5 ngamba efa imbetsaka isika no namaky zany andininy izany, indrindra amin'izao toe-javatra zay iainantsika izao. Ao amin'ny lioka toko 2 ary ny andininy
fa 5 sy ny fa 4 no vakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Ary sy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana ary ety amin'ny tany dia isy fahoriana ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondronan'ny ranomasina sy ny fanonjana. Eo zany dia fa hita sady le hoe fahaverezan-kevitra. Dia lazainy amin'ny 9 faha 4 ka oreraka ny fon'ny olona noho ny fatahorany sy ny fiandrasany izay rehetra ho tonga ambonin'ny tany. Hatreo ihany. Eo zany dia ahitantsika le hoe reraka. Matahotra ny olona hoe inona moa ny zavatra hitranga. Misy ny ezaka zay atao mba azahoana mandresy an'ity coronavirus ity, ty tsy mikaretina ity, kanefa isika dia miara nafantatra fa mbola sarotra dia sarotra izany zavatra izany, ny amin'ny atao hoe vaksiny anahoana, isy ihany ve ahoana zany zavatra izany. Matahotra ny olona. Ary be dia be ny zavatra efa mitranga amin'izao fotoan'izao, zany valana retina ao anatin'izany ororon-tany miamitombo hatrany hatrany izany. Raha tsorina izany dia zao marary izao tontolo zao. Ka amin'ity hariva ity, tolakandro aty aminay amin'izao fotoana izao, amin'ity hariva ity dia andeha hitady fitsaboana isika, hitady fanarenana, zany hoe tsaboana zany, satria marary ny tany, marary izao tontolo zao, dia andeha hitady fitsaboana. Ka manana dokotera moa tsika eto, ireo ianareo malala ny amin'izay tokony atao. Rehefa misy marary, inona ny tokony atao? Inona ny tokony atao? Manao diagnostika. Satria zava-dehibe ny hamantarana hoe inona moa no mahatonga an'ity aretina ity, mba azahoana mamantatra ny amin'ny hoe inona ny fanafody izay tokony omena amin'izany. Satria zava-doza raha ohatra ka diagnostika diso no omena, efa nisy zany zavatra izany, zany hoe nampalahelo fa diso le fandraisan'ilay dokotera n'le izy, dia zao nanjary nanao noratra taratasy mpanafody izy, zavatra tsy tokony ho izy, dia ninana an'izany, dia inona ny zavatra nitranga? Nasitrana ve zany zavatra izany? Io le hoe nantenaina anirina indray vao mainka nampivandravandra, vao mainka ny amafy ny aretina, ary ny afarany aza dia mety afara amin'ny fahafatesana izany. Koa ilaintsika zany amin'ity androany ity, amantatra ny amin'ny hoe mba azahoana mahita fitsaboana, mahita ny fanarenana an'ity zao tontolo zao ty, dia ilaintsika ny mamantatra ny loharanona aretina, mamantatra ny amin'ny atao hoe inona moa mahatonga an'izao aretina izao. Koa andeha isika ao amin'ny baiboly, ao amin'ny baiboly no ahitantsika. Ianareo dokotera dia manana boky ngezabe, hitako boky ngezabe mamantatra ny amin'ny hoe inona no mahatonga an'izao aretina izao, inona ny fanafody momba an'izany. Zao moa fa mandeha amin'ny alalan'ny atao hoe numérika, version numérika angamba le izy, dia tsy misy intsony na hoe boky ngezabe, na mety misy ihany any ambadimbadika any, fa izao manana boky isika riavana izay amantarana ny amin'ny hoe inona ny aretina. Ary ity boky ity dia ny tenin'Andriamanitra dia tsy milaza fotsiny ny amin'ny hoe zao nahatonga an'io aretina io, fa lazainy ihany koa ny fanafodiny zany zavatra izany. Ka mandritra n'ity herinandro ity dia hijery isika ny amin'ny hoe inona moa no tokony ataontsika mba hahatonga antsika ho sitrana eo amin'ny sambatan'olona, eo amin'ny fianakaviana, ary araky ny voalaza teo izao tontolo zao mihitsy izany. Koa andeha ary ho jerevantsika ny fototra aretina, ka miainga ao amin'ny fendohana aloha ny namoronana an'izao tontolo zao. Ao amin'ny Genesisy toko voalohany no ahitantsika ny andohan'ny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity. Ka hitantsika eo zany hoe ahoana ny namoronan'Andriamanitra azy, inona ny zavatra tsy nety natonga ny olana, natonga n'ilay aretina ity planetantany ity. Amin'ny toko voalohany, amin'ny Genesisy toko voalohany ary ny 9 dia zao no lazainy: tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Zany hoe noforonon'Andriamanitra zany zao rehetra izao. Efa fantatsika moa zany rehetrarehetra izany, fa mamerina fotsiny ty nambara eto.
dia zao fironin'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany ary araky ny voalaza eto amin'ity toko voalohany ity dia zao no zavatra hita amin'ny toko voalohany andiny ny fa 420 sy fa 720 raha ny olombelona ny resahana dia zao no fanambarana ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarentsika ary aoka izy anjaka amin'ny hazandrano dia tohizana moa zany zay hatramin'ny farany ary andiny ny fa 720 ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endrik'Andriamanitra namoronany azy lasy vavy namoronany azy zany hoe no fironin'Andriamanitra zany ho tahaka ny endriny ny olombelona ahoana rany amin'ny zavaboary rehetra ny tontolo iainana rehetra araky ny voalaza eto amin'ny toko voalohany ihany ny andiny ny fa 1:30 ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany isaky ny vita aloha zany ny andro vita ny famoronana amin'ny andro voalohany amin'ny andro faharoa andro fahatelo dia hoe hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony fa tsara izany andro fahatelo tsara izany andro fahaefatra tsara izany andro fahadimy tsara izany ary ny andro fahaenina tsara indrindra izany le hoe tsara indrindra io raha ohatra ka velarina izany firindrana izany dia hita zany eo amin'ny reto lafiny manaraka ireto tsara indrindra ny fifandraisana misy tamin'Andriamanitra sy ny olona zany hoe mifandray mivantana tamin'izay fotoana izay zany dia mifanatry tava Adama sy Eva sy Andriamanitra ary firindrana izany tsara indrindra ny fifandraisana nisy tamin'Andriamanitra sy ny olona ny fifandraisana ny olona sy ny olona raha mamaky ny toko faharoa isika amin'ny Genesisy toko faharoa dia hita eo ny firindrana misy tamin'ny Adama sy Eva tena faly ery Adama rehefa nitolorana any Eva ary dia vaky volana mihitsy izy ao amin'ny toko faharoa ary ny andininy fa 720 dia zao no lazaina ary hoy raha lehilahy ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity no atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy zany hoe nisy fifandraisana ety dia ety zany teo amin'ny Adama sy Eva zany no hoe tsara indrindra izany fifandraisana izany teo amin'ny olona ndray sy ny tontolo iainana ny zavaboary manodidina dia nisy firindrana mahafinaritra izany na teo amin'ny biby zany na teo amin'ny zavamaniry zany dia nisy firindrana mahafinaritra mihitsy tao amin'ny izany sa Edena izany ary tsy nisy an'izany fanaintainana izany ary tsy niforonina ho faty ny olombelona fa niforonina ho velona mandrakizay amin'ny fahasambarana tsy niforonina mba hisy an'izao fikorotanana rehetrarehetra izao fa niforonina mba hirindra tsara niforonina mba ilamina tsara zany ny zavatra hita kanefa inona ny zavatra nitranga fantatsika ao amin'ny Genesisy toko fahatelo ao amin'ny Genesisy toko fahatelo fa nikorontana izany zavatra izany satria nahoana satria zao no voalaza amin'ny toko fahatelo eto ny andiny ny fahaenina ary hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary azo matsiriritra ka ampahedry dia namitazany ny voany ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy zany hoe fantatsika tsara ao amin'ny tenin'Andriamanitra ry havana fa men'Andriamanitra alalana Adama sy Eva mba hihinana an'ireo azo fihinam-bo sy ny zavatra rehetra masoa amin'izany sa Edena izany fa misy azo anankiray kosa izay nataony hoe aza kasinareo zany fa amin'ny fotoana izay kasinareo an'izany dia isy fahafatesana tokoa eo zany dia tsy fankatoavana sy nanaraka ny tenin'Andriamanitra raha tokony nifidy ny tenin'Andriamanitra i Eva ary
tahorinan'izay koa Adama dia nifidy ny tenin'ny fahavalo. Tenin'ny fahavalo dia ny devoly izany. Vokatra izay zavatra izay dia nikorontana ilay firindrana izay efa nilamina teo. Vokatra zany ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Fa dia nisy fisarana ao amin'ny toko fahatelo. Ao amin'ny toko fahatelo ny andininy fahavalo. Ary nandre any Jehova Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny say izy, sady rehefa hariva ny andro, ary raha lehilahy sy ny vady niery ny tavan'i Jehova tao anaty azo tamin'ny sa nanjary niery. Izany hoe tafasaraka zany Andriamanitra sy ny olombelona. Lay firindrana nisy tamin'Andriamanitra sy ny olombelona teo dia nanjary nisy fisarahana izany, nisy zavatra nanelingelina. Vokatry nino? Vokatry ny fahotana. Ahoana indray ny amin'ny fifandraisana eo amin'ny olona samy olona, ny fifandraisana izy mivady Adama sy Eva moa no tamin'izay fotoana izay niponina tao amin'ny izany sa Edena izany. Dia zao no voalaza amin'ny toko fahatelo. Ao amin'ny toko fahatelo dia zao lasa mifanome tsiny izy ireo. Ny toko fahatelo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Dia izy hoe ary Jehova Andriamanitra tamin'ny rahavehivavy, inona no nataonao izao? Dia hoy rahavehivavy, nomena rana no namitakaka dia nihinanao. Ary ny andininy faharoa ambin'ny folo verina kely isika, hoy Adama, ny vehivavy izay nomenao ho namako, izy no nanome any voankazo ka dia nihinana. Lasa nifanome tsiny zany, nifanome tsiny tamin'izay fotoana izay. Izany hoe niova ilay fifandraisana teo. Fifandraisana Andriamanitra sy ny olona. Fifandraisana amin'ny olona samy olona. Niova izay zavatra izay. Ary ahoana indray ny fifandraisana teo amin'ny tontolo iainana sy ny zavaboary hafa toy ny zavamananaina sy ny zavamaniry. Niova ihany koa izany rehetrarehetra izany. Hitantsika amin'ny toy ny tantara tamin'izay fotoana izay fa nanjary sarotra ny azo sakafo. Iatsy ambony tavanao no inanana, nanjary ny voninkazo lasa nisy tsilo, nanjary nisy zavatra maro isan-karazany, ary dia tonga tamin'izay fotoana izay koa ny fanaintainana. Na ny fitiarahana aza dia lasa narary nisy fanaintainana ary nampalahelo ry havana. Fa ny vokatra izay zavatra izay dia iafara amin'ny fahafatesana. Izany hoe zany tena latsaka tamin'ny sarotra ity planeta ity, tamin'ny fasarotana, satria tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ny vokatra izay zavatra zay voaheloka ho faty. Ary ny vokatra zany moa dia voatery nesorina tao amin'ny sa Edena mihitsy Adama sy Eva, satria nandalo an'izany tsy fankatoavana izany. Ary mety meritreritra antsika manao hoe ahoana zany ny amintsika. Ny tenin'Andriamanitra ry havana dia milaza fa isika rehetra ao amin'ny Romanina toko fahatelo. Ao amin'ny Romanina toko fahatelo ary ny andininy fahatelo amby roapolo dia milaza fa tsy hoe Adama sy Eva ihany no mpanota, fa isika rehetra mihitsy. Araka ny hita eto ny andininy fahatelo amby roapolo amin'ny toko fahatelo amin'ny Romanina toko fahatelo ny andininy fahatelo amby roapolo manao hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Samy efa nanota izy rehetra. Izany hoe Adama sy Eva voaheloka ho faty. Samy nanota. Ary isika koa zany dia latsaka tamin'izany fahotana izany. Ary zao ny vokany eo amin'ny Romanina toko fahenina ny andininy fahatelo amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo izany, ny andininy fahatelo amby roapolo manao hoe fa fahafatesana ny tambiny ota ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Fahafatesana ny tambiny ota. Izany hoe voaheloka ho faty Adama sy Eva sy ny taranany ary ao anatin'izany zany isika izao. Izany hoe tena latsaka tamin'ny lalina, latsaka tamin'ny atao hoe fahoriana ny taranak'olombelona, satria ny zavatra rehetra ny korontana,
teo amin'ny firindrana zay napetraka ao amin'ny Genesis toko voalohany sy ny toko faharoa dia nikorontana izany nanomboka amin'ny Genesis toko fahatelo ary vokatra zavatra izay dia tsy maintsy mandia lalan-tsarotra ny fahafatesana isika. Tsy planin'Andriamanitra na oviana ny atonga antsika andia fahafatesana. Tsy planin'Andriamanitra mihitsy na oviana no atonga an'izao aretina rehetra izao, ny Covid-19, ny valana aretina isan-karazany, ny aretina maro tahaka an'ilay voalaza teo, ny aretina eo amin'ny saina, eo amin'ny fo, eo amin'ny zavatra maro. Tsy planin'Andriamanitra zany. Ny fikorontanana eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina, araky ny hitantsika amin'izao fotoana izao dia misy ihany ny atao hoe fikorontanana eo amin'ny ara-tsosialy, vokatry ny fomba izay tsy ankasitran'ny maro. Zany rehetrarehetra izany dia tsy tao anatin'ny planin'Andriamanitra. Ny planin'Andriamanitra dia ny tonga antsika ho sambatra, atonga antsika hiaina mandrakizay, atonga antsika anana firindrana. Fa noho ny fahotana, noho ny tsy fanarantsika, izany planin'Andriamanitra zany dia ny korontana zany. Raha atao zany ny diagnostika, ireo dokotera mpitsabo natao zany dia zay zany no vokatra le zava, zay zany natonga an'izo, natonga an'izao aretina izao eo amin'ny lafiny maro isan-karazany dia ny fahotana, ny tsy fankatoavana. Izany no antony, satria fahafatesana ny tambin'ny ota. Zany hoe vokatry ny fahotana zany dia fahafatesana, ary ny fahafatesana zay eloavan'ny aretina sy ny zavatra maro isan-karazany. Eo zany, zay zany ny atao hoe diagnostika, na amantarany hoe zay ny vokatry, zay ny loharan'ity aretiny ity. Ka inona ary ny vahaolana? Mandalo lalan-tsarotra zany, latsaka amin'ny sarotra zany ny taranak'olombelona, dia zao ny mahafaly ry havana. Andriamanitra dia tsy mandao antsika amin'ny sarotra. Azon'Andriamanitra natao mihitsy ny nanao hoe efa mba namboary kosa ny zavatra rehetra, mba hampirindra ny zavatra rehetra, fa ry zareo tena mafilo mihitsy ka dia zao avelao eo afaka adidy fa noho ny fitiavan'Andriamanitra dia hoy izy hoe andraso tsy avela amin'izao izy ireo fa avotana. Tsy andao azy, tsy andao azy. Zany no natonga any Kristy, natonga ny Andriamanitra ray ihany koa aniraka an Jesosy. Fanapa-kevitra lehibe zany, satria zao ny fomba anankiray izay atonga ny anavotana ny olombelona amin'izany aretina izany, ny fitsaboana zany, fitsaboana zay atao amin'izany, atonga ny fitsaboana, atonga ny fahasalamana indray, dia le ao amin'ny Hebreo toko 7:2, ao amin'ny Hebreo toko 7:2. Io ihany no atonga fahasalamana, atonga ny fitsaboana. Raha manao zany ny ataontsika hoe manao ordonnance ny dokotera amin'ity aretina ity, dia io le ordonnance ao amin'ny Hebreo toko 7:2. Ka ny tapany farany manao hoe fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Dia zao zany tsy maintsy misy raha latsaka. Kanefa zao tsy ampy amonjena antsika olombelona ny amin'ny hoe raha ny zanak'ondry, fa raha ny mpamonjy zany no ilaina, satria tsy maintsy misy takalinaina izany, tsy maintsy misy maty mba hahatonga antsika ho velona, dia tsy maintsy misy mandalo fahafatesana. Ka izao ny anjely zany tsy afaka manao an'izany, fa tsy maintsy Kristy, tsy maintsy ny rany Kristy no azahoana manatanteraka an'izany, araky ny voalaza ao amin'ny Petera 1 toko 1, ny 7:20 sy ny 7:20 sy ny 7:20 dia ny rason'ny Kristy.
dia ahoana ary zany no atonga an'izay zavatra izay Kristy tany an-danitra dia zao ihany ny fomba azahoana manatanteraka an'izany tsy maintsy tonga nofo Kristy tsy maintsy mandray an'izay fanapa-kevitra zay ny lanitra mba atonga fitsaboana atonga fahasalamana dia zao zany araka le voalaza ao amin'ny Jaona toko voalohany ary ny andininy 4:7 ao amin'ny Jaona toko voalohany andininy 4:7 dia zao no fanambarana zay zany le fanapa-kevitra lehibe zay nyraisin'ny lanitra vakiko izany amin'ny anaran'ny Tompo ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ny teny dia tonga nofo ary nonona tamintsika lasa tonga nofo zany Jesosy izy lay niaina tany amin'ny lapan'ny lanitra dia tsy maintsy nandray an'izany fanapa-kevitra izany mba handao an'izany ka hidina eto amin'ity tany ity tsy toy ny mpanjaka tsy toy ny ireo zay manana ny atao hoe voninahitra lehibe any amin'ny atao hoe lapa sy ny sisa fa izao tonga nofo dia toy ny olon-tsotra ary dia tao Nazareta no nahabe azy dia niaina teto amin'ity tany feno fahotana ity ary voalaza aza raha mandinika isika ny ao amin'ny Hebreo ihany no jerevantsika Hebreo toko 5 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 7 dia niaina tao amin'ny fahoriana tokoa izany Jesosy izany fony izy tety an-tany Hebreo toko 5 ary ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 7 fakitsika indray zany amin'ny anaran'ny Tompo ry ava-malala toko 5 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 7 tamin'ny andron'ny nofony izany hoe tamin'ny izy ny tafy nofo tamin'ny andron'ny nofony raha nanao fivavahana sy fangatana nombany fitarainana mafy sy ny ranomasobe tamin'izay navonjy azy tamin'ny fahafatesana izy sady voainy noho ny fatahorany an'Andriamanitra dia nianatra fanarahana tamin'ny fahoriana nentina izy na dia zanaka azy ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharan'ny famonjena mandrakizay ho an'izao rehetra manaraka azy zay ny zavatra voalaza eto zany hoe ny vahaolana zany dia mazava tsy maintsy nidina teto amin'ity tany ity Jesosy dia lasa nofo amandra na dia mbola Andriamanitra azy sady lasa zanak'olona izy no zanak'Andriamanitra ary dia niarira ny fitsapana maro isan-karazany ary dia tsy maintsy nanapa-kevitra izy ny amin'ny hoe iroso hatramin'ny farany fanapa-kevitra voalohany dia ny fanapa-kevitra ho tonga nofo tsy zava-moro zany tsy zava-moro ndrekeny zany tamin'ny mpitiavana ry havana tonga nofo nandao ny lapa ary dia tonga tety an-tany niaina teto nandritra ny 3:30 taona sy tapany dia zao tsy maintsy hiatrika ny azo fijaliana izy satria tsy misy vahaolana raha tsy misy raha nalatsaka dikan'izay zavatra zay zany dia tsy maintsy ombona amin'ny azo fijaliana izy teo koa dia misy fanapa-kevitra tsy maintsy niraisiny tao Getsemane hitantsika ilay voalaza ao amin'ny Lioka toko 2:20 raha nakeo nankany Getsemane izy ary dia saika tsy noroso esory amiko ity kapoaka ity izany hoe aoka mba tsy hiroso hatramin'ny farany azo ny Kristy natao mihitsy nanapa-kevitra tamin'izay fotoana izay ny amin'ny hoe oka ihany fa izao noho ny fitiavana anao sy noho ny fitiavana ary mba hamonjena nyity planeta ity dia noroso hatramin'ny farany Jesosy nanaiky izy nisotro an'izany kapoaka mangidy izany
nanaiky izy mba ombona amin'ny azo fijaliana dia rehefa nombona tamin'ny azo fijaliana izy de tateraka amin'izay ilay karazana takalo zay voalaza ao amin'ny Koritianina 4:5 ny andininy faraky amby roapolo. Koritianina 4:5 ny andininy faraky amby roapolo manao hoe hoy ny voalaza ny anaran'ny Tompo. Izay tsy nahalala ota de efa nataony ota amonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra aminy kosa isika. Zany hoe isika ilay voaheloko ao faty noho ny fahotana nanomboka tany amin'ny Adama ka hatramitsika miteny zao ilay tsy nahalala ota de efa natao ota, tsy mpanota akory fa lasa vongana vaingana ota de efa natao ota mba tonga atsika ho afam-pahotana ka de omenitsika indray izay fahamarinana izay. Misy transaction zany, misy takalo izay Jesosy Kristy toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana. Ny antony de zao mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay de zay takalo zay natao zay transaction zay. Jesosy tonga teto amin'ity tany ity niaina ny fiainan'olombelona niatra niara ny fahoriana maro samihafa ary ny efarany dia niara ny fahafatesana mba azahoany manome antsika ny fiainana mandrakizay. Zany ny vahaolana, zany ny ordonnance, zany ny vahaolana zay nomen'Andriamanitra ho an'ity planeta marary ity. Ka tapa-kevitra zany Kristy nilaza manao hoe tsy mandao anao mihitsy, tsy mandao antsika izy. Tafiditra tao amin'ny sarotra isika, teo amin'ny lavaka tsy tanonono ny fahotana, teo amin'ny zavatra maro samihafa ary vokatr'izany eo amin'ny fahoriana zay tsy maintsy miatra amintsika koa amin'izao fotoana izao. Zao ny zavatra hita, manana mpamonjy isika riavana, manana ny Jesosy izay tsy mandao amin'ny sarotra. Tafiditra tamin'ny zavatsarotra isika teo amin'ny fahotana ny taranak'olombelona, tsy nandao antsika izy. Ary eo amin'izao fiainana izao ihany koa de tsy mandao antsika izy. Fa mba tonga n'ilay fanafody aomby de tsy maintsy atao ahoana, tsy maintsy hoanina zany fanafody izany. Na de mahery zany fanafody, io le fanafody le planiny famonjena zay nomen'Andriamanitra efa tsara tena mahomby izany. Na de mahery aza izany fa tsy maintsy mihinana ny fanafody io tsika. Ahoana no hinanana azy? De le voalaza teo le ao Jaona 4:5 zay rehetra mino azy. Ary le voalaza amin'ny Koritianina 4:5 teo manao hoe izay tsy nahalala ota de efa nataony ota amonjy antsika mba ho tonga fahamarinana. Zany hoe isika be fahotana io zany, ny fahotantsika io de entsika ao anatreny Jesosy. Ifonantsika izany, ibebantsika izany, zay le minam-panafody. De rehefa mibebaka isika mandray an Jesosy ho mpamonjy ny tenantsika ka le namboana azy teo amin'ny azo fijaliana iny eketsika izany. Vokatr'izay zavatra izay de manjary amarinina isika, avela ny helitsika ka tsy hiara-ny fahafatesana mandrakizay intsony isika. Zany ny zavatra zay ny fanafody izay nomen'Andriamanitra atsika. Misy tantara anankiray zay nivakiko maneo an'izy ity dia ny tantaran'ny miaramila manamboninahitra anankiray tany Rosia tamin'ny andron'ny Nicolas voalohany mpanjaka tany Rosia no niseho zany tantara izany. Ka io Nicolas voalohany io dia mpanjaka zay andriamanjaka zay manana ny fomba fitariany. Ny anankiray amin'izany de zao tia ny mamangy toerana anankiray ary
karazana hoe miafina izy am'izany zavatra izany ka tsy ny akanjony mahandre manjaka azy no anaovany fa akanjo tsotra. Rehefa mamangy an'ireny toby miaramila ireny izy dia akanjona miaramila manamboninahitra no anaovany. Ka ndray andro nandeha namangy ity toby miaramila ity izy. Ka amin'ity toby miaramila ity dia misy ilay commandant mpitarika ny toby miaramila io manana zanakalahy izay ofisier ihany koa miasa ao amin'izany toby izany. Ka io zanan'lahy io no mpitahiry volan'ny tobina ny camp. Dia zao io zanan'lahy io manana fahalemena, tia mandany vola. Dia laniny ny karama dia izy mpitahiry vola dia zao mindrana entre guillemets mindrana vola amin'ny volan'ny miaramila izy. Dia soratany eo hoe vola zao asa safiry nga dia soniaviny dia averiko. Dia zao lany koa io vola io. Mbola tsy tonga ny farany vola, mbola maka ihany koa izy. Tonga ny farany volana, lany koa le vola. Dia nefa rany trosa mivangongo be. Izay ny tao aminy tao. Dia ndray andro rehefa nijereny ny boky mandrasany hoe mba totalina ohatrinona ny trosako ato. Dia rehefa ny totalina le izy vola be tsy toko tsy foroana. Dia hoy izy hoe tsy misy hevitra mihitsy ny atonga avita andohan'ity trosa ity. Dia eo mieritreritra izy hoe ahoana ny dadako ny mpitondra n'ity toby ity afa-baraka. Dia ny hany sisa nataony dia alao hamony tena fa tena tsy zakako ty zavatra ity. Alina ny andro tamin'izay fotoana izay. Alina. Dia sokafan'le boky tamin'izany moa tsy ordinateur fa boky be, bokim-bola. Sokafan'le boky dia nataony teny compte. Dia eo ambany eo zany ny totaliny. Dia ny soratany hoe be loatra ny trosako sy voalohako no soniafiny. Dia vitan'izay nalainy ny revolver basy polenta. Dia mipetraka izy ambony seza. Dia natondrony any amin'ny atodohany lay basy polenta. Dia saika efa hitifitra iny izy dia nieritreritra izy hoe andraso aloha izy fa alao mba hieritreretiko kely le fotoana nafinaritra zay tamina zaza tamina tanora mbola tao amin'ny dada sy neny. Mba hieritreretiko mba misy an'ireo fitadidiana mahafinaritra. Dia rehefa avy eo zay vao mamony tena. Dia lasa izy nieritreritra ny fahazazana zavatra mahafinaritra zay ny ainany. Dia raiko tory izy satria alina ny andro sady efa reraka koa. Dia tamin'izay fotoana izay no tonga tao amin'izany toby izany ny Andriamanjaka Nicolas voalohany. Dia nandehandeha tao izy. Dia jereny eo amin'ny lahy anankiray, tanty anankiray. Dia niditra tao izy. Dia inona zavatra hitany? Ity manamboninahitra ity. Misy basy manondro ny atodohany. Fa ahoana? Ino ty zavatra ity? Dia fantany avetrany. Dia jereny ny boky. Izany tena kivy izy ity. Dia nalainy ny penina Andriamanjaka tany amin'ny tany. Dia nisoratany izao manaraka izao. Alohako ny trosanao. Nicolas voalohany. Sonia Nicolas voalohany. Dia lasa izy. Dia rehefa afaka kelikely dia taitra lay miaramila. Andeha andray an'ilay basy izy. Andeha hitifitra. Dia nanompo maso tany amin'ilay totalin'le vola izy. Alohany hoe ohatriny marina moa no mahatonga hamony teny ity. Nalefa ny tany maso dia ohatrany misy sonia. Fa ahoana? Ary ohatrany misy sonia. Nga nisy olona nandalo teto. Dia nijereny hoe alohako ny trosanao. Alohako avokoa ny trosanao. Nicolas voalohany sonia. Ary mba misy manao vazivazy ratsy koa nge zany eto zany. Misy olona mangalatra sonian'ny mpanjaka ve mandalo eto. Nga ny mpanjaka aiza ny andalovany eto.
dia tsy nino izy tamin'ny voalohany dia hozy izy io andraso aloha marinina fa misy taratasy mpanjakana maro atao amikoto andraso aloha marininy ty soni ity dia nampitoviana ny soni dia tena mitovy mihitsy dia teo izy zao resy lahatra fa hay nandalo teo tokoa i Nicolas voalohany ary dia nanapa-kevitra fa hanavotra azy raha tao amin'ny sarotra indrindra izy dia tsy nandao azy tamin'ny sarotra i Nicolas voalohany teo izy lasa ny gogogogo ny tomany toy ny zazakely dia zay dia zavy efa olona efa saika afa-baraka no vonjeny mpanjaka dia tapa-kevitra izy fa manomboka amin'ity androany ity ozy izy dia hoafa mihitsy ny fiainako rehetra fa tolotro ho an'ny Nicolas voalohany Nicolas voalohany ny fiainako rehetra anompo azy aho satria tsy nandao aho tamin'ny sarotra izy andeha hijery clip anankiray isika ny amin'ny nanatanterahany Jesosy an'izany teo amin'ny fiainany mazava-tsarotra dia ny nanomboana an Jesosy tamin'ny azo fijaliana ka aoka isika hieritreritra ny amin'ny vidiny ny famonjenantsika mba hatonga antsika mba ho voavitra ny amin'izany takalo izany andeha ary bienotsika sy ho jerevantsika izany Forgive them, Father. I don't know what they do. You saved others. Let him save himself. Zany no vidiny famonjenantsika ry hava-malala mba hahatonga antsika ahazo famonjena, hahatonga antsika ho voavitra ny hany fanafody in'ity planeta misy antsika ity dia Jesosy. Nombona tamin'ny hazo fijaliana izy ary nalevina, maty dia nalevina.
kanefa ny vaovao mafaly de zao tsy natazona azy ny fasana fa inona ny zavatra nitranga tsereo ndray fa lay aizy ny fahafatesana indro vokidiany vato ary miala tsangana tamin'ny maty Jesosy mba hahatonga antsika ahazo famonjena. Zany ny fanafody lehibe izay eo am-pelatanantsika amin'izao fotoana izao. Ka na mandila lantsarotra zay ty zao tontolo zao ty, ny fanafody dia ny manatona an Jesosy izay tsy mandao amin'ny sarotra. De le Hébreu 7:17, Hébreu 7:15 ny tapany faharoa manao hoe izaho tsy andao anao mihitsy na afoy anao akory, tsy andao antsika mihitsy Andriamanitra. Ary tsy zay ihany akory, tsy ny amonjena antsika tsy ty planeta ty ihany ny vonjen'Andriamanitra, fa isika isam-batan'olona mila manolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra, ny fotsika ho an'Andriamanitra isika. Mila mifona ary mandray azy ho mpamonjy ny tenantsika. Ary zao raha mandila lantsarotra isika vokatry ny Covid-19 na ny eo amin'ny fiainana andavanandro de zao Kristy ve ilay nanolotra ny tenany mba ho faty, ilay tsy mandao antsika mihitsy, andao antsika ve izy amin'izao fotoana izao? Ka na inona zavatsarotra, na inona fiaikana zay andalovantsika amin'izao fotoana izao, de zao ry havana, ento eo anatreny zany, fa izy mahavahany zany. Ary ny vahaolana farany dia ny ahatonga antsika ahazo an'izany famonjena izany. Koa izao ny zavatra zay very tany Edena dia mbola ho voaraintsika indray aty aoriana. Ireo zavatra nikorontanareo, ny toko anankiroa ao amin'ny Baiboly, voalohany ny Genesis toko voalohany sy ny toko faharoa dia milaza ny firindrana. De zao nisokatra teo ny parenthèse ngezabe manomboka amin'ny toko 7 amin'ny Genesis, de mifarana amin'ny Apokalipsy toko 20 izany, de mikatona zany parenthèse zany, parenthèse ny fahoriana, de ny toko farany roa, toko roa farany amin'ny Baiboly iray, de mamerina indray ny zavatra rehetra zay verina indray ny firindrana. Koa izao ary andeha ry isika hanolotra ny tenantsika manontolo an'Andriamanitra. Ka izao zavatra rehetra zay hitantsika zao dia entre parenthèse daholo. Fa ikatona io parenthèse io, de ny parenthèse mifono ny fahoriana maro isan-karazany, fa de itoy indray lay fotoana, lay firindrana zay very tany Edena, itoy mandritry ny mandrakizay zany. Ka andeha ry hanapa-kevitra isika amin'ity androany ity noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Tompo, atolotro anao ny tenako manontolo, raiso ankehitriny. Tapa-kevitra ve isika any amin'ny fotsitsika, any manapa-kevitra ny amin'Andriamanitra atolotro, manavao indray any fanoloran-tena amin'ity androany ity. Raisiko zany fanafody izany, ho sitrana amin'izao fiainana izao ary indrindra fiainana ho avy.
andeha ary hiara-nondrika ny lohantsika hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra izay any an-danitra ao, misaotra anao zahay satria menao anay tokoa ny fanafody tena izy ahatonga anay ho sitrana, dia ny fanafody ny fahotana izany. Ka mpio zahay mba hanaika an'izany, handray anao mpamonjy anay, ary ny fahafatesana izay nekenao tao Kalvari dia ho raisinay izany ka ahazo ny fiainana izahay. Ankehitriny mbola maro ihany koa ireo zavatsarotra izay andalovanay vokatry ny ity tsimoko aretina ity, na vokatry ny zavatra maro samihafa. Mivavaka izay ankehitriny Andriamanitra, ampio izay mba tsy ho kivy, satria manana anao izay tsy mandao amin'ny sarotra, koa midira antsetra amin'ny fiainany tsirairay avy. Dia apetrakay ampelantananao ny fiainanay rehetra. Manomboka amin'izao ka hatramin'ny farany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia amin'ny talata indray zany raha sitrapon'Andriamanitra ny fotoanantsika, ary loha hevitra goavana no raisitsika amin'izany satria mitohy ny fanafody. Izay zany ny fanafody karazany voalohany, dia mbola mitohy ny amin'ny atao hoe fampaherezana antsika tsiraray avy, ka dia samy tonga ary manasa ihany koa ny hafa. Mena ny mpandrindra ny fitenenana. Saotra indrindra Pastora Paul Ratsarany amin'ny hafatra lehibe izay nahafantaranay androany fa nisy ny antony aretina, fantatra ny vokatry ny aretina ary menao ny fanafody izay hitantsika amin'ny soratra masina. Koa dia engane mba hisaintsaina izany ny sambatan'olona ary andray Kristy mpamonjy ny tenany manokana ny tsiray avy. Dia amin'ny talata izao amin'ny 9 alina ny Atsinanana, amin'ny 8 alina eto amin'ny eto afovoany ny aonantsika indray amin'ny Pastora Paul Ratsara. Mino fa samy anokana io fotoana io isika mba azotsika mitaona ny namana, fa misy vaovao mahafaly izay hozarana amintsika ihany koa andohana amin'ny filazana mahasoa ara-pahasalamana foy dia ho tohizan'ny pastora izany. Dia misaotra antsika rehetra ny fahalianana, dia tafandrimandry ary tsika tsiray avy. Pecha no ida
Kintana ulaluvaku fenu zavabahuva Utenainireu punina kahiditau Jerusalema vauvau Idehetiniranu masina Vitarata Manganua Miandana wao Jesu Miandana